mbola averiko tiany publika daholo ny audience rehetra misoratra ao ny anaran'ny olona tsirairay nandray andraikitra officiellement tamin'io Mamy Ravatomanga no voatondro ny anaranareo rehetra ao anatin'io daholo ireny no dossier officiel et légal apetraka aty amin'ny communauté internationale zany tsy hoe olona mijery fotsiny ohatran'le vaza omba mijery flora reny tsy zany olona manana pouvoir de décision reo olona mijery olona natokana hijery hoe inona ny zava-mitranga tiako verenana farany ny résumé zany dénonciation calomnieuse ndray le izy fa tsy lasa dénonciation abusive intsony donc entre mardi dernier et aujourd'hui zany nisy goma magique sa tsy goma moa le izy fa le hoe ohatran'le nataony ndiafoloam-pirenena iny de lasa niova tsy possible zany raha rany lalàna zany raha ranony lalàna izany lasa niova hoe tsy dénonciation abusive intsony fa dénonciation calomnieuse soit ary resahana hoe dénonciation calomnieuse le izy dénonciation calomnieuse amin'inona ny dossier rehetra napetraka ao tao anatin'ny dossier anao zavatra efa prescrit nakabeazany tsy rolie akory nanoratra azy izay rehetra mpanao gazety nanoratra mombanao zany de igadra igagazo daholo ahoana moa mampatonga an'izany ianao Andriamatoa Mamy Ravatomanga milaza fa tena sady mampiseho moa fa tena hoe tena any aminao daholo ny rehetra ny fatahoranao ny zava-mitranga ty a PNF de erisetra no ampiasainao tsy vitanao akory ny nanao fasafasa any Roly Mercia tany Anosy tamy talata teo tsy vitanao zany tsy vitanao koa ny anao fasafasa aminay aty rehefa tonga ny fotoana tsy ho vitanao o alefanao ndray io avocat-nao vazaha matory miesina tsisy ilana azy io ny fahalemenao ny faiblesse-nao ny fahalemenao dia afeninao ao ambadiky ny vola be zarazarainao io de ny anaran'ireo mpitsara izay nanaiky ny baiko hoentinao ny anaranao no eny ambony indrindra ça découle de toute cette série de malversations, d'irrégularités et surtout d'illégalité. Ilay maha kristianina anao dia anao samirery zany kristianina anao izy ianao kristianina anao zany androany kristianina anao androany nanome baiko hoe marina teneniny Eric Rafidson fa raha vo dénonciation abusive de tsy compétente nareo fa tonga de ataovy calomnieuse kristianina anao izy ianao kristianina anao de mamola vola zao rehetrarehetra zao manome baiko an'ireo olona ireo mba tsy voany Roly Mercia tsy voaka velona ao amin'io fonja ao Antanimora io za koa kristianina izahay koa kristianina tsy izahay moa fa reo malagasy maro bebe dehibe ireo lanceur d'alerte rehetra ao amin'ny fitsarana ireo kristianina daholo ireo matahotra an'Andriamanitra matahotra ny fijerin'Andriamanitra izay mijery midina ianareo izay ny tsara sy namoaka io didy androany 33 mois ferme io koa de mitovy amin'ny Mamy Ravatomanga tsy matahotra n'ilay jery midina ilay fijery midina tsy matahotra nareo ampiasain'ny Mamy Ravatomanga nareo amono any Roly Mercia de manaiky tokoa mindrina goma à gauche de hoe tsy natao tsy abusive indray fa calomnieuse de adino zavatra rehetra nataonareo fiainina teo natrehan'ny baiboly tamin'ny voazinareo ny diplômenareo de alohan'ny isalorana an'iny akanjo iny adino modina tsy hitadidy izay nefa ny dikany zava-mitranga amin'izao fotoana izao Mamy Ravatomanga il a de l'argent afaka zarainy n'importe où fa ianareo manana diplôme
manana saina tsy miresaka foa fa ianareo manana diplôma manana saina tokony hijery ary hitandrina ny lalàna mba tsy hivarina ny akady ny firenena zao zava-mitrango zao marina fa hoe rolie merciany vo zao zava-mitrango zao dia ny firenena ray manontolo no voaopa voaosihosy voaosipotaka voavetaveta tout ça pour un seul et unique homme Mamy Ravatomanga satria hoe super président iny super président dia azo atao daholo azo ny atao daholo zay tiany atao rehetrarehetra ho faranako ty dia misaotra any Mamy Ravatomanga dia misaotra ihany koa ny mpitsara rehetra izay manaiky ampiasain'ny Mamy Ravatomanga ho solon'ny tanany anakenda any Rolie Mercian satria zay reriany no tanjony Mamy Ravatomanga izay ahafaty any Rolie Mercian dia misaotra anareo mpitsara fa na maty Rolie Mercian na tsy maty izahay aty tsy hijanona fa mbola anohy mandrakizay mandra-pa anohy foana tsy amin'ny anaran'ny Rolie Mercian irery ihany fa amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy iray manontolo tsisy nizanizy afaka mihetsika any Madagasikara tsy afaka mihetsika zany aty ivelany afaka mihetsika dia misaotra anareo misaotra anao ndray matoa Mamy Ravatomanga fa amin'ny abibinao amin'ny esprit de vengeance anao dia taritinao ny olona anao zava-doza misaotra anao fa izay no profo entinay mpitory anao tsy mpitory sy zahay mitory any fitsarana malagasy izay abibina rehetra ataonao ka azahoanao valiny any amin'ny fitsarana manaraka zay baiky omenao dia manamafy ny dossier aty saingy kosa manimba ny firenena manimba ny firenena de toute façon vous en avez strictement rien à foutre tsy firenenao akory io tsy manana zany notion fitiava-tanindrazana zany ianao misaotra ireo zay rehetra dia mbola tamin'ny maraina dia fa nitondra ny teny fankahirezana mahery dia mahery tokoa izahay sady mbola miankina amin'Andriamanitra ihany fa misy farany zavatra rehetra indray matoa Mamy Ravatomanga ry mpitsara isany ry fampanoavana isany andray matoa minisitra misy farany ny zavatra rehetra tsy hoe Mamy Ravatomanga super président dia arahanareo daholo zay teneny dia hoe anareo ny lapa rehetra non tsy anareo ny lapa rehetra ny lapan'ny Andriamanitra tsy mety ho anareo ny tanjony Mamy Ravatomanga dia ny hamono ny Rolie Mercian tsy ny tanany no andeha hamonony io fa ianareo no ampiasainy dia manaiky ianareo manao oui bien sûr oui eny tompoko fa atao zay ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao misaotra ireo olona marobe diny ankeo maraina nefa nanome teny fankahirezana dia amin'ny intsika androany talata amin'ny larbi eo amin'ny radio Echo du Capricorne indray tsika izany miaona manomboka amin'ny 8 ora sasany ka hatramin'ny 10 ora sy sasany dia manantena ireo mpitsara namoaka indidy ny androany atory tsy amin'ny ahiahy manantena azy ireo afaka hijery fitaratra tsy ampidina ny masony ohatran'izao manantena an'izy ireo afaka anazava any amin'ny zanany ny taranany iray manontolo hoe zay no fomba hafanao rehefa tonga eo amin'ny toerana manana pouvoir de décision judiciaire manantena anareo hijery ny zanakareo les yeux dans les yeux hoe marina tokoa ny zavatra ataonareo androany zay dia mamefy tonga antsika izany raha pitso
mercredi amin'ny écho du Capricorne manomboka amin'ny valo sasany ka hatramin'ny folo rasy sasany tsy kivy tsy ketraka fa miady lalandava satria mino an'Andriamanitra. Bonne journée daholo.